vaovao ity izay manamarika amin'ny fitokanana an'izao kianja vaovao izay natokana ho amin'ny fanaovana hiragasy zao. Dia raha misy faninana angamba no apetraka ohatrany any zanona ho vakoka ary tena miafatra izay ompitana amin'ny tsy fanaovana hiragasy dia mba hipita amin'ny malagasy vakovotra. Izay tompony ihany. Madagasikara dia manana ny fiandrianana. Madagasikara manana ny satany koa hiaraka hitsangana antsika iretina ny hira-pirenena izay ataon'ny mpiragasy dia miavy antsika rehetra mba anasatra sy hijoro mahitsy. Sordo. Mazo toerana sika tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Tapitsatroko ilay arin-dosy ry andohatendro n'ilay ari-saina. Ny tompoko kaponga ho ny tompoko manambara lanonana. Ny feon-dakiloha sy manambara fiangonana. Fa ny araba kosa manambara fanahoana. Koa ho fiarabanantsika dia ho ia hoe atao tahaka ny masoandro midika miakandrefina tompoko ny araba atolotra antsika ka aheky ny isam-baravana araba tompoko lahy finarina tompoko vavy raha sitrakitsika zany araba zany ndeo raha tsika tehaka amin'ny revidrevitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Mba manontany tena lany velany amin'ny hoe fanahoana lany maty ny manam-pahaniny ny maty efa nody vovotany fa ny velona kosa mitady tany ipetrahana sy manana ny antony sy ny fisiny avokoa ny zavaboary eto ambany masoandro dia tahaka an'izany ty andro any République manana ny antony
sy ny fisiny matotonga amin'izao fotoana izy koa ny andrina no ialoavan-tena ny joary no ialoavan-kitana fa ny teny kosa dia avy fanolorana koa ampanatretena feno anao hasy-mpanjakana filohan'ny République Madagasikara Andry Rajoelina fitenenina raisitsika amitehaka amin'ny revidrevitra tsika rehetra. Raha matoa ministra ny kasera sy ny kolotsaina, ianareo ministra mpikiamana ao anatin'ny gouvernementa, ianareo loolona sy solombavam-bahoaka zay anatrika etona, fa indrindra ianareo mpivety mpikalo mpanakamo Hiragasy ampitavana sy ampidina no iabarotsy eto amin'ity tirantia tokona zao manokana sy mezasiny ny fanaovana Hiragasy eto Madagasikara zany. Ka sitraka reo raha faly ianareo dia asitsika tehaka amin'ny revidrevitra sy orakokaka mafy be to plasy to vady. Tena ao anatin'ny mahokana ao anatin' zany fanasogadinana ny kanto malagasy ny fanaovana Hiragasy ka mendrika mena ny sitra sy ny toerana misaza dia mpanao Hiragasy ka ela ny andrasana ozy izy fa tonga ty fotoana rehefa mirozy tsy aty tokoa fa lasalasa makany tsy maintsy ometsika lanja ny mahita n'ilay fomba fekanjo anareo mpanao Hiragasy. Za aloha hoe dia misaotra anareo naharitra matetika rehefa manao ny Hiragasy nareo tena ela vao vita ny zany fifamalinan-kiry zany. Fa androany kosa misaotra anareo nahandro kely satria raha tokony nanomboka tsika tany amin'ny rora tany dia niandry anareo satria androany moa dia andro nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny évêque vaovao eto Antananarivo nanomboka tamin'ny 7 maraina zay ny tany tsy vita raha tsy tamin'ny telo sasany tamin'ny telo dia tsy nisakafo fa tonga miandry eo ny mpanao Hiragasy fa voky irahany noho ny fitiavako anareo avy any tonga ritarita dia tonga eto satria zava-dehibe loatra ny itokanatsika nyty kianja zay matarty androany. Antony dia ny Hiragasy dia efa tany amin'ny andro no ny forosy ny Hiragasy ny marimarina kokoa dia tamin'ny andro mpanjakandrena Merina no ny tomboan'ny Hiragasy tena zany io aty ampovoatany miainga eto Antananarivo dia nakany Itasy Amoromaty Matsiatra ambony zay vakina karatra mivety daholo an'izany Hiragasy zany tena mahafinaritra ny Hiragasy satria ny Hiragasy andro ny ampanjakany dia io no nampitana afatra io ihany koa no anisan'ny mahafinaritra satria kolotsaitsika abary akira dia eo zany misy ihany koa ny zay hoe tena sainy mahamalagasy mahamalagasy tiako moa rehefa 26 juin mitamba malagasy 5 le izy androany satria tsy tafoditsony fa tonga dia tonga eto dia tsy inona fa efa eo nareo solotena rehetra anao nira sy izay vetikira zay hoentinareo zay androany ny zava mila apetraka ny kolotsaina malagasy antony indrindra meloma itona kolotsaina zay dia nametraka ny fanambia natsoko madame ministra hoe tsy maintsy areniny ny lahatra rehetrarehetra ao anatin'io rovan'ny Madagasikara io dia
Vitatsika ny manangana an'izany rehetrarehetra zany amin'izao tsika miteny. Ny tiako lazaina aminareo na ny lavenina aza vitatsika ny manangana anazy. Na ny zavatra tsisy aza vitatsika ny mampizoana satria dia tena ilainy ny atao fisongana zany hoe tsy mialada la te ilavoly tonga eo amin'ity tolo la fédération iraka ty toeraka bojak anajara anareo sisa no mampirobo an'izany Hiragasy zany ary toky ray nomeko anareo tsy maintsy ho avy eto mba hijery anareo zay tarika mpanao an'ito Hiragasy atao zany. Ny fitaovan'izany tsy afaka feniny ho an'ny olona makany ao salon tena commande tableau kely dia avisa hoe ataovy-ngeza be izy ity pao Hiragasy midoboka apogna mitsoka mozika zany ny ao anatin'ny tokantrano. Ny tiako lazaina aminareo atao apokinareo sy tiako areo mpanao Hiragasy aro apikonareo fanampitsika roborobo an'izany Hiragasy eto Madagasikara. Mety ka dia yeniko zay ka dia eniko tsara ohatra zay tsara ohatra zay fa dia io ohatran'ny fankatavatsika ihany ary aky ny tetiny kabariny fitikely ny fataty amiko izy hoe ny andalana tsy nitiketika fa rehefa miasa anao dia fitavarana sika tsy masakana antsika miasa foana tsika mpandroso ny firenena miasa foana tsika manana kokoa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo eto mitodika manao Hiragasy satokina mitodika petit zay alebiany ny fédération fanaona Hiragasy teto moa indosy izy ministre hoe rehefa mandihy ireo mpanao Hiragasy ireo vola fa tsy ho ihany fa nitondra valopy dia naleko valopy le mpandihy kely isaky ny mandeha asiko valopy foana ty amiko satria be dia be ny olona tiako ary tiako zaraina fitaovana dia eto valopy ty mba omeko anao ho fankasitrahana sy ny asa rehetra zay anao ny tokak' zany ihany koa i Fredy kely tsy ho atsipiko le izy fa atolotra ampitiavana misy fanomezany ty Fredy kely mba ho anao ihany koa tsy nandeha ianao fa fantatro fa mahay mikabary ho anareo tena ny tarika rehetra zay tonga eto androany sy nomezana koa efa ao omena tsiraray avy mba hoentinareo vatsy hoentina mody any aminareo tsiraray tsy ho ela tsony efa ary ny teneny kely teo ray roa telo raiky Hiragasy tompoko